Fa toeram-pivarotana iray natokana ho an'ny fitafian'ny lehilahy ny botika Shop Style maro ny toerana ahitana ity tranombarotra ity amin'izao manakaiky ny fetin'ny Noël sy ny fetin'ny faran'ny taona izao. Kojakoja vaovao ho an'ny lehilahy maro samihafa ary misy karazany maro no atolotra izany tranombarotra izany ho an'ny mpankafy sy ho an'ny mpianjaika ihany koa toy izao ny zava-misy ao anivon'izany toeram-pivarotana izany ary maro azo isafidianana tokoa. Tsy ho diso anjara amin'ny fety samihafa izay ho avy io ireo lehilahy satria dia maro ireo vokatra izay atolotra ny toeram-pivarotana Shop Style ho azy ireo. Anisan'izany indrindra ireo karazana lobaka izay vaovao ary afaka mifanaraka tsara amin'izay hetsika hatrehan'ny lehilahy. Amin'izao akatoko ny Noël sy faran'ny taona izao dia be da be ny zavatra atolotry Shop Style man'ny mpanjifa. Eo ny chemise izay misy ho an'ny karazan'olona rehetra, cool, mihaja, carreau ohatr'izany. Dia eo koa ny costard, ny kiraro, ny pataloha fotsiny amin'izao betsaka mihitsy tolotra amin'ity amin'ny arivazy. Amin'izao Noël izao izany dia sady fanararaotanay koa izany ilay izy amin'ilay hoe mba mandehandeha kely ny tsena dia mampidina kely mihitsy izay amin'izao mba mifafapon'ny olona. Hatreto aloha amin'izao mbola lolo kely fety izao mbola tsy tena hita amin'ny fiakarany fa mbola kelikely izany. Anisan'ny mampiavaka ny toeram-pivarotana Shop Style ny kalitaon'ny entana izay arosony ho an'ny mpanjifa satria dia kalitao voalohany avokoa izy ireny avy any Chine, France, Thaïlande ary koa Italia ny vokatra izay atolotry ny Shop Style ho an'ireo lehilahy ary izahana ho takatry ny fahefa-mividiny rehetra ihany koa izy ireo raha ny fanazavany tompon' andraikitra ao amin'ity toeram-pivarotana ity hatrany.